Andriamatua, Filmoni Repubblica Madagascar. Pali miarabanao Andriamatua Filohan'ny Repubblica Madagascar tonga soa ety amin'ny Jirama Ambomanambola. Andriamatua Filo, fianareo olo manakajy isatsikajy miara-miasa ao amin'ny fiadian'ny Repubblica Madagascar. Andriamatua nisy ny angovo sy ny aporanafo ary ianareo olo manakajy ampiara-miasa ao aminy. Ianareo mpiara-mombonafo karambola sy ara-teknika, chers partenaires financiers et techniques. Andriamatua tale général n'orinasa Jirama, sisika mpiara-miasa ato anivon'ny orinasa Jirama. Ianareo namana mpanao gazety, tonga manatrika izao fivoriana izao. Tompo lahy sy tompo vavy. Voreto isika anio alabili faha-telopolo oktobra 2024, fotoana ifampizarana vaovao sy ifanankalozan-kevitra hijerena vahaolana hiadiana amin'ny olan'ny famatsiana herinaratra sy rano eto anivon'ny orinasa Jirama. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika. Voalohany dia izy fifantoviazam-pitenenana, faharoa dia iroso amin'ny fivoriana izay tarina Andriamatua Filo. Rehefa vita izany dia manasa antsika namana mpanao gazety mba hivoaka ny toeram-pivoriana handray iroso e hivoaka ny toeram-pivoriana azafady hiandry ihany amin'ny eny amin'ny tompo-mpamokarana herinaratra satria eny mbola hisy fitsidiana ireo tompo-mpamokarana ireo. Arak'izany dia omeko ny ampanajana Andriamatua Ministre ny angovo sy ny akoranafo Olivier Jean-Baptiste ny fitenenana. Sotra be. Andriamatua Filohan'ny Repubblica Madagascar, ampanajana tonga ety amin'ny centre de formation ny Jirama ety Ambomanambola. Miaraba ihany koa ny nareo avy ao amin'ny présidence rehetra, miaraba ny mpiara-miasa rehetra avy amin'ny ministère ny angovo sy akoranafo sy ny mpiasa ny Jirama ny staff rehetra. Miaraba koa nareo partenaires producteurs d'énergie. Bienvenue à nos amis producteurs d'énergie, partenaires de la Jirama dans cette séance de travail. Sotra betsaka Andriamatua Filo tonga eto amin'ity fivoriana ity marina tokoa fa ain-dehibe ho an'ny firenena ny jiro sy ny rano. Fantatsika fa ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana dia misy an'ilay pilier faharoa dia ny développement économique zany par l'industrialisation ary isika aty amin'ny énergie dia tena zava-dehibe ao anatin'io tanjona faharoa io. Misedra olana antsika satria ao anaty fotoanany maintany enjakenjana efa fantatsika ny zavatra efa natao momba ny rano ary faharoa manarak'izany ao anatin'izao fotoanany haintany mafy zao no ny fiovan'ny toetrandro sy ny ataontsika hoe ilay taona ao anatin'ny fotoana ao anatin'ny taona dia mandalo an'izao toetsarotra zao foana tsika. Na zany na tsy zany ara na misy ary zay dia tsy mitsahatra mandrakariva, tsy maintsy mitady vahaolana ny fitoram-panjakana zay tarihanao Andriamatua Filo ary zay no dinidinika ho resahantsika eto anisany satria nisy iry ihany ireo vohitra vahaolana satria efa miaraka ny kaonjo na tamin'ny ekipa ministère na tamin'ny ekipa ny Jirama na miaraka amin'ny zareo mpamokatra avy amin'ny sehatra tsy miankina ary anisany hodiniantsika zany satria zava-dehibe loatra ny fanomezana herinaratra na ho an'ny vahoaka tsirairay etsatokantrano na ihany koa ho an'ireo orinasa zay tena mila ny herinaratra. Fantatsika fa araky ny teniko teo zava-dehibe dia zava-dehibe zany atao hoe herinaratra ho an'ny fampanotrona ny firenena sy ho an'ny fiainana andavanandro ka dia tsy maintsy mandroso an'ilay vahaolantsika zay efa natolotra ny Andriamatua Filo ihany ny avaty amintsika ministère sy ny Jirama ary anisan'ny hodiniantsika.
eo ihany koa nefa ny vinavinany lavitra ary tao anatin'izay dia isaorana manokana ianao andre matofilo tamin'ny fanomezana an'ireo fomba fijery ho an'ny taona manaraka rehetra eo amin'ilay tena ilana fanaovana investissement amin'ity resaka énergie ity satria ananatsika le arena voajanahary ahafahatsika mamokatra herinaratra avy telo eny mihitsiny sady manana ranotsika manana masoandrotsika manana rivotra isaorana anao andre matofilo satria nampiseho an'izay vina zay ho an'ny rehetra ao anatin'ny fikarakarana ny teti-bolam-panjakana zany ho an'ny taona 2024 sy ireo zay vina mbola ho avy amin'ny taona rehetra manaraka satria tsy miasa ho amin'izao fotsiny tsika fa miasa ho an'ny taranaka ho an'ny taona manaraka rehetra ka dia tonga soa andre matofilo misaotra amin'ny leadershipnao amin'ny fanomezana toromarika amin'izay tokony ho atao rehetra sy manosika amin'ny rehetra foana hiasa andro manalina tady vaolana amin'izay olana misy naiza naiza amin'ny firenena ary ninoninona le sehatra ka isaorana tompoko dia manome voninahitra anao misaotra antsika rehetra na hainao izay teny kely fampidiran'izay ka dia atolotra mpanajana ny fitenenana andre matofilo misaotra betsaka tompoko. Ya, miarabanao Andriamatoa ministre ny Angovo, miaraba ihany koa ny Andriamatoa tare général ny Jirama, ianareo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny orinasa Jirama, ianareo mpandrarà manodina an'ireo milina famokarana ny herinaratra eto Antananarivo eo ihany koa ianareo zay orinasa mpamatsy solika eo anivon'ny fanodinana an'izany milina mamokatra solika zany eto Antananarivo. Misaotra anareo aloha zany ahitra kely nahandry tamin'ny fanombohana an'izao fivoriana zay natsony zao. Ny antony dia omaly tamin'ny folo maraina mandrapatonga ny tamin'ny 12 alina vao vita ny filakevitry ministra nataonay zay nitariako tamin'ny 2 maraina vao natory ary tamin'ny 9 maraina dia efa nifoa ary zao tonga eto anatrehanareo zao alohan'ny andehanako andeha hivory hamonjy ny fivoriany ny komeza tsy maintsy nataoko nahatongavana eto androany eto amin'ity toerana enitsika foana hoe ambomanambola eto ny akamarony ireo milina mpamokatra herinaratra zay mamatsy ny herinaratra ho an'ny vahoaka an'Antananarivo sy ny manodidina. Tonga eto androany anampy anareo eno anareo indrindrindrindra ijery ny olana zay efa fantatsika fa hitondra vaolana maharitra ihany koa. Misy fanontaniana be dia be mantsy tsy ahazahoanay valiny. Misy fanontaniana be dia be ihany koa izay avy any amin'ny vahoaka, izay iaina ny vahoaka sy iainako ihany koa. Satria ekena fa mandalo ahitantsika ary rehefa mandalo ahitany ohatr'izao dia miena ny famokarana herinaratra fantatsika zany satria raha tokony amokatra 120 mégawatts ny any andekaleka dia amin'ny 50 mégawatts eo zany sisany vokariny zany famokarana herinaratra azo avy amin'ny rano zany. Na zany na zany aza nefa ny désordre misy fanontaniana mipetraka. Tsy vao zao tsika no nandalo ahitany. Tsy vao zao zany tsika no nisedra ny fisiany délestage. Fa ny mampametra-panontaniana dia ty hoe fa maninona no tena tsy misy délestage ohatran'izao hatramin'izay ahitany ny diavintsika. Fanontaniana mipetraka voalohany zany zay. Mbola tsisy mihitsy anery zao délestage toy izao. Faharoa manarakarak'izay raha eo amin'ny fandaniana no resahana ny solika zay
noentin'ny fanjakana anampiana ny jirama dia mitovy ny quantité raha jerevana ny période tamin'ny herintaona sy amin'izao taona ianantsika zao. Raha eo amin'ny 15 000 mètres cubes eo zany no fiolona ampidinana ny ireo groupe rehetrarehetra. Dray izy rehefa tena mafy ny ahitany tafiakatra amin'ny 18 000 ohatran'izao. Jerevana ny tamin'ny herintaona zany amin'ny 18 000 mètres cubes eo no livrena amin'ny jirama tamin'ny herintaona. 18 000 mètres cubes ihany koa tamin'ny volana octobre tamin'ity taona ity. Nefa ny délestage lava reny. Ny délestage tena mbola tsisy délestage ohatranyity. Fanontaniana apetrako aminareo zany sy fambelantsika valiny eo rehefa avy eo manoloana an'izay fanontaniana mipetraka izay. Fa faharo manarakarak'izay ny zavatra tena mahagaga sy mba ilaina valiteny ihany koa. Hitondra vahaolana aloha za fa apetrako ny olana. Satria za rehefa miresaka amin'ny ministra sy ny tompon'andraikitra samatsy an'izao hoe lazao anany ny olana fa tsy maintsy mitondra vahaolana tsika. Ny ankoatran'izay ihany koa dia zavatra fanontaniana apetraky ny vahoaka hoe ohatra ny atao mihitsy hoe zay azo soreny sy azo sositra satria tapaka le jiro dia miverina indray mandritra ny atsasakady ny adiny ray adiny roa dia tapaka dia miverina indray avy eo tsy miverina tsony. Ary za zao miaina an'izany tamin'ny weekend farany teo. Ianareo moa fa manana birao ao Akorondrano ao amin'ny arena. Miantso monsieur le ministre hoe normal hoe monsieur le ministre efatra amin'ny maraina mandraparivan'ny andro tapaka ny jiro tsy miverina mihitsy. Ny ampitso mbola miverina ny asa tany ohatr'izay ihany ny zavatra mitranga. Nitsika an'izany misy fiatraikany tsy amiko reny fa exemple zay ny fatapahan'ny jiro lava reny ny tsy fahaizantsika amin'ny feany io zany misy fiatraikany vatana amin'ny fiainany vahoaka malagasy ray manontolo, amin'ny fivelomany vahoaka, ary misy fiatraikany ihany koa amin'ny fiarina sy arikareny eto amintsika. Misy usine satria ny industrie moa miresaka amintsika ihany koa tonga ny mpiasa amin'ny valo tsy miverina ny jiro raha tsy amin'ny enina. Hinona moa efa mirava ny tanin'andro zany ny mpiasa mandritra ny tontolo andro iray manontolo. Eo zany no isaritako an'satsika hoe matoa tonga eto dia hiarijery vahaolana antsika ary misy ny vahaolana ary tsy maintsy apetraka ny vahaolana manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra misy sy mitranga izany. Tamin'ny herintaonantsika raha nandalo délestage ohatran'izao efa nandalo ahitany ohatr'izao tsika fa namitraky tsika hoe ny alina ihany no tapahana ny jiro. Vitatsika eny nanao an'izay tamin'ny herintaona fa inona zany ny tena olana satria ny fanampian'ny fanjakana mitombo, ny fanampian'ny fanjakana 30 milliards d'ariary no alohan'ny fitondram-panjakana amin'ny jirama mba ahafahana miatrika an'izany zavatra rehetrarehetra. BDP zany 250 millions de dollars isa-taona no alohan'ny fitondram-panjakana hoentina nanavotana ny jirama. Tsara fatatsika fotsiny fa nipipana hoe programme d'investissement public, zany hoe vola omaly zay nanao loi de finance mivola hoentina nanovana ny sekoly, hoentina nanovana ny lalana, hoentina nanovana ny hôpitaly, hoentina nanovana ny fotodrafitrasa rehetrarehetra 250 millions de dollars. Zany hoe ny asan'ny fitondram-panjakana iray manontolo zany dia mitovy ny vola atotona ao amin'ny jirama. Zay zany ny zavatra ataontsika hoe tsy ekena kosa rehefa ampandeferina le vahoaka ho an'ny jirama nefa
le vaolana zany mbola misy zavatra potika koa aoriana zay zavatra rehetrarehetra zay tsy maintsy tadavantsika vaolana miaraka ary eto moa dia miteny anareo hoe gouverner c'est prévoir tena efa miprévoir isika fa io moa ministra zao vaovao dia mihitsy mahatoky fa afanganana ko zavatra rehetrarehetra zay efa nametraka ane tsika efa roa taona sy tapana efa mividy tsika groupe vaovao 105 mégawatts zay mandeha amin'ny fioly lourd fa mbola misy groupe eo jerevantsika eo rehefa aveo andeha amin'ny gasoil fa tsy tafapetraka mandrakitry ny androany zay natonavako aty tsy maintsy manome datika androany ovinany tafapetraka io zay ao anatin'ny lavitrezaka fa eo zany ao anatin'le fandaniny zay ihany lay groupe ho ampiasaitsika eo mandany 370 grammes par kilowattheure nefa ny groupe mandeha fioly mandany eo 220 grammes par kilowattheure misy elanelany be zany ary mifanapakevitra ao raisitsika androany moa dia hoe mba tsisy ny délestage dia misy groupe ngeza be eo mandeha turbine fa ohatrany taoko zany mandany solika be 300 millions d'ariary par jour mandritra ny adiny 10 ny andefasana n'io groupe io 9 milliards d'ariary ao anatin'ny ray volana nitsika an'izay zany dia inona ny zavatra ho ataotsika androany mba hanafoana ny délestage dia manome toromaka alefage groupe io groupe anakireo fa vola be zany ho tsy diatsika eo rehefa aveo zany izay groupe zay lafiny teknika zay nyresako anareo zay fa tsika ihany koa zany mila mijery le matotale général eo amin'ny lafiny fitakana mila jarevantsika hoe ahoana ny anenana ny fatiantoka na ny perte araiky perte technique perte au niveau de gestion perte financière aboly tsy tafarina ny jiramara tsy jarevantsika zany zavatra rehetrarehetra fantatsika tsara fa maromaro avy misy palea tsy titso fa any tribunal satria misy olona zany palais régional fantatrareo zany zay mampirisika ny branchement illicite mihena ny vola miditra amin'ny jirama misy ihany koa fantatsika hoe mandefa gasoil tsika mandefa citerne tsika indrindra fa ny gasoil ampiodina ny mille any amin'ny faritra na eto amintsika hoe ampiodiny mandritra ny adiny 10 io rehetra zany ny calcul ny solika ilainao fa mandritra ny adiny 2 ny ampodinana le izy dia makaiza ny solika fantatrareo tsara ny andre matotale andre matoministra fantatrareo tsara ny fisiny zavatra ary zay ny antony nanatsivatsika n'le géophilie hoe mba hahafahana mandrefy ny solika zay arotsaka sy ny solika lany mba tsy isin'izany perta na halatra eo anivon'ny fitantanana zany no zany zany eto a dia mampitandrina fa tena tokony tsy hisy mihitsy mindra foany olona zay mety misopatra mety migafy fa mila misalatsika rehetrarehetra anafitra n'izao orinasa sy izotrana amin'ny fanavotana ny jiramary avitro matikisinareo ana raha nitetikasa atao ao olazaiko aminareo eto vitatsika ny manao an'io fa kosa zay tsy politra tsirairay ihany amimba sy sakana ny ezaka zay ho ataotsika tokony masatsika amin'ny teny hoe reto mitsisy monsieur le président na monsieur le ministre tonavy nareo raiso fa misy olona fosy tato misy olona io moa tena problème teneko monsieur le ministre aloha le vahoaka ny jarevantsika
fa tsy mety raha hoe tena hosiparana ny ezaka rehetrarehetra zay ataontsika ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra. Misy olona tena miasa tao anivon'ny jirama, misy olona miasa tao miandrom-piainana iray manontolo atao mitomany mihitsy hoe monsieur le président mba ampiro zay hiarim-doha amin'ny jirama. Fa misy olona koa tsy mijery afa-tsy ny azy, tsy mijery afa-tsy ny tenany, ary lasa miditra any amin'ny resaka hafa mihitsy hoentina higafiana sy hisiparana no mety hevitra politika tsy mitovy, fa firenena no resantsika eto fa tsy firena politika koa. Ary zay ny teneniko anareo hoe mampitandrina ary hojerevantsika zay zavatra. Matoa tonga aty misy antony. Za tsy olona mijery mihitsy hoe za dia ho aty misy olona miteny anao fa manino ianao monsieur le président no any. Toy izay hoe raha resaka vary matoa eny an-tsany vary no mamboly, zay teneniko ministre de l'agriculture, any an-tsany ianao no mandreny resaka amin'ny tatsaka. Ary resaka fanodinana herinaratra aleoko tonga aty manome asina sy voninahitra anareo satria aty no misy ny olona, dia aty ihany koa no entintsika ny vahaolana. Noho izany hitady vahaolana antsika. Ny zavatra miraisinay fanapa-kevitra miraisinay dia izao zany ny vahaolana anisan'ny hoentintsika. Ny voalohany dia mbola hitohy ny fivorintsika eto aloha, fa tsy maintsy ataontsika ny anenana farak'izay any amin'ny 20 isan-jato ny délestage dia tokony atao eto Antananarivo. Tsy maintsy jerevantsika ny fomba ny hoe ahafahan'ny olona miasa manomboka amin'ny enina maraina mandrapatonga ny amin'ny 10 alina. Jerevantsika ny fomba rehetra tsy hampisy délestage amin'ireo oro. Devoir atsika ny mitady vahaolana, devoir atsika ny tsy maintsy mitondra vahaolana. Efa nataontsika zany tamin'ny heritaona monsieur le ministre, monsieur le DG, fa tsy vao zao akoa. Zay ny atongavako aty, misy fanontaniana ilaina valina. Ekena fa misy fiovaovan'ny toetrandro, ekena fa misy ny haintany, fa mbola tsisy délestage ohatran'izao zavatra ataontsika zao. Zay zany nijerevantsika vahaolana. Faharoa, fantatrareo fa manana vintsika. Efa nanafatritsika 50 mégawatt na parc solaire. Efa tonga ao, tsy hoe vao afarana, fa efa tonga. Ary tsy hoe vao tonga vao zao, fa efa tonga efa ambolana maro. Efa foviana no tonga tamin'ny Tomasina, namoaka an'ireo parc solaire ao. Fa hatramin'izao mbola tsy mipetraka amin'ny parc solaire. Zany efa niteny Andriamatoa ministra, ny 20 mégawatt amin'io parc solaire io atsovy daholo ny orinasa, fa misy orinasa ao miteny hoe vonona manampy atsika. Atsovy daholo ny olona rehetrarehetra, tsy ilaina atakandro tsony, fa tsy maintsy apetratsika io 20 mégawatt io manomboka amin'ny latsinainy. Ataova verina makany atoerantsika mametraka ny 20 mégawatt eto Antananarivo. Manena ny fandaniana ny solika izany zavatra rehetrarehetra atao zany. Monsieur le ministre, rehefa avy anao mampivory, mila daty mazava rovina no tafapetraka ireo 105 mégawatt. Goavana be zany 105 mégawatt zany, ny Nexafato 60 mégawatt, ny Fraise 8 mégawatt, ny groupe rehetrarehetra amin'ny fitambaran'ny groupe ato tsy mahatratra an'izay 105 mégawatt zay na mitovitovy. Zany hoe zavatra goavana be zany investissement nataontsika. Fa mila afaingantsika, monsieur le ministre, mety ministre teo alohanao tsaraikiraiky sy ny taveravera, fa tsika mandeha aingana ka mino fa tsy maintsy accélérentsika raha isan'andro tsika tsy maintsy mijery ny accélérena an'ireo tetikasa zay no resahako teo zay. Ametraka ihany koa tsika mba hitsinjovana hoe amin'ny heritaona ohatr'izao tsisy tsony ny olana ohatran'izao. Noho izany ny fanapa-kevitra zay niraisina tao anatin'ny filakevitry ny gouvernemanta
filakevitro ministra omaly dia anampy ny JIRAMA fitondram-panjakana. Anao investissement fitondram-panjakana ahafahana mampiena ny subvention sy mampitombo ny herinaratra fikarin'ny JIRAMA. Fanapakevitra ministra no raisinay omaly dia najanona daholo ny investissement rehetra. Ny budget ny présidence mikasika ny investissement nahena 20 isan-jato. Ary zay toromarika ny ministra hoe ajanona daholo fa mifanarana vahoaka amin'ny fahantrany amin'ny alalan'ny famboleny. Zay natao parenthèse iny. Fa ny zavatra tsy maintsy atao dia ny investissement rehetra amin'ny taona ho avy io dia natokana anampiana ny JIRAMA tsy amin'ny alalan'ny subvention fa amin'ny alalan'ny investissement. Nous zany dia anao investissement tsika 250 mégawatts ana parc solaire. Ao anatin'izay ny 100 mégawatts atao eto Antananarivo. Mino aho fa anena raha ny calcul lany amin'ny 50 millions de dollars any farafakeliny amin'ny vidina solika zay avoakatsika. Zay ny eo ny calcul zay natao. Manao investissement na 200 millions de dollars ianao dia afaka miéconomiser amin'ny 50 millions de dollars. Ka raha mitovy ohatran'izay zany tsy atao dia mino fa ho avitra tanteraka ny JIRAMA. Ao anatin'izany zany dia ny 50 mégawatts amin'io parc solaire io dia ataontsika ery amin'ny lac Ivato misy 300 hectares 328 exactement hectares ny lac atsika io ary io no parc solaire flottant lehibe indrindra aty amin'ny continent africain. Tsy maintsy tafapetratsika io alohan'ny heritaona ohatran'izao. Mety alohan'izay fa tsy tiako miteny daty fa tsy maintsy apetratsika le izy. Ohatr'izay ihany koa ny any amin'ny province, ny any Diego, monsieur le ministre moa manana ny détail any eo amin'ny 10 mégawatts eo, ny any Diego, ny any Mahajanga, ny eo Tomasina, ny eo Fianaratsoa, ny any Anosibe, ny any Tuléar, ametrahantsika ny parc solaire. 250 mégawatts no afaka ovatsiny fitondram-panjakana vola fa ny objectif atsika dia 1000 mégawatts. Ka 700 mégawatts dia ho ataon'ireo orinasa zay nahita toerana na nivelany anao an'izany tetikasa rehetrarehetra zany. Raha ao anatin'ny foiezaka anafoanatsika ny délestage ito tena ny Andriamatoa palais général io koa monsieur le ministre jereo tsara fa raha mampiasa ny le taxitsika 300 millions zany vola lantsika isan'andro nefitsika meny voajanahary ndraindray matetika ny météo afaka anaovantsika les pluies artificielles 40 millions ny fanaovana pluie artificielle dia vitanao zany hoe andany 40 millions ve anao pluie artificielle sa andany gasoil 300 millions d'ariary. Donc no ataontsika zany Andriamatoa ministre Andriamatoa palais général isaky ny afaka manao pluie artificielle tsika dia tokony manao pluie artificielle. Vao natany météo io zao dia raha tsy piso monsieur le ministre le 31 moa androany sa rapitsono amin'ity week-end ity favorable ny météo anaovana an'izay pluie artificielle iny zay dia anao zany tsika an'izay pluie artificielle iny zay mba ahafahana mampiena ny délestage zany dia ampiasaitsika daholo ny groupe rehetra eo ato daholo moa nareo ampandrara mila ampiasaina maximum ny fiolora aloha mba hampiodina tsy siny ny délestage. Naninana indray zany ny vola tokony ametana ny sekoly tokony anaovana ny tablier fa hivitanantsika solika marary any zany an'zareo satria mandovy vola tsika mandovy vola zany tsika zay tsy maintsy jerevantsika nyreo projet rehetrarehetra ao ampiasaina ny ao misy maromaro ny
groupe mandeha tsy dia atsika eo rehefa avy eo fa ampiasaitsika ihany koa zany groupe mandeha casual any HFF mba tsy siny délestage oampiny fitondram-panjakana nareo tsy manina ny jirama ao anatin'izany zarevanay zany zay zavatra afaka isorona ao anatin'ny fandaniam-bolam-panjakana mba tsy siny délestage eto Antananarivo. Dikan'izay dia minitsy manantena fa samy andray andraikitra tsika rehetrarehetra samy hiaraka hifanometanana ary indrindra mba hijery sy ilaza ihany koa an'ireo olona zay misy valam-panty ary indrindra moa zany eo am'le fanapahana tsy fantatro hoe io ilaiko valiteny eo hoe le tapaka sy miveriny ty inona ny antony fa ahoana ny mahatonga an'io zavatra mbola tsy niainantsika zany hatramin'izay fa zao tsika ny miaina an'izay. Ankoatran'izay moa dia ho accélérentsika ihany koa ny fanaovana an'ireo mini hydro ho accélérentsika ihany koa ny fanaovana an'ireo barrage hydroélectrique ary anisan'izany ny rano mafana amin'ny volana décembre ty dia hanomboka ary izahantsika zany mba ho vita ao anatin'ny telo taona nafitrezaka zay fa 64 mégawatts io zay afaka hiabsorbe ny filaina 5.9 isanjato ny filaina eto Antananarivo zany hoe anena vao vita zany io dia anena betsaka ao anatin'ny fotoana fohy efa misoniavina ihany efa azo ny telopolo efa ao ny telopolo anaovana an'izany mikasika an'io rano mafana io afaka hojerevantsika ihany koa ny fanaovana ny Mandraka 3 afaka jerevantsika ihany koa ny fanaovana ny antetezam-bato Mahavoly akoatran'ireo tetikasa zay ho accélérentsika ny fanaovana ny Saofika sy Volobe matoa tonga eto androany dia marary ana loatra ny marary ny vahoaka zay iainany vahoaka iainako ary betsaka ny ohatra zao omeko anareo rehefa avy eo fa mafy ny iainantsika ankehitriny fa ny faniriko namana raha misy zavatra fanirina olona zay n'androany dia isika rehetra ato anatin'ity tranotiany anafaka ny hirifira ny vahoaka malagasy indrindra fa ny eto Antananarivo sy ny manodidina anafaka an'izao anatin'ny aizina ary tena mba hitondra ny hazavana dia anjaka amintsika rehetrarehetra tsirairay avy ny fahazavam-po ny fahazavan-tsaina mba ahafahantsika manatanteraka ny asa rehetrarehetra zay ataontsika makasitraka atsika rehetra. Et ça,
dia hitantsika amin'izao araka ny voalazako teo dia milina telo zany amin'ny efatra ny mandeha. Anankiray misy fahasimana satria tamin'ny raisitsika zany izy tsy fahasimana fa niezaka ny jirama nanamboatra ka namboatra normalement zany 24 mégawatt ny ato pleine puissance satria manana 4 groupe 6 mégawatt sika. Amin'izao fotoana zao dia 12 mégawatt ny avoaka zany hoe 4 chacune. 24 mégawatt installé, 12 mégawatt zany mandeha amin'izao ho an'ny milina telo. Ery la numéro 1 tsy mandeha, ery zao mandeha daholo dia 4 mégawatt isaky ny groupe zao 80 zany hoe 412 fa manina ny 4 satria ao anatin'ny mafana be tsika zao dia raha ampiasaintsika pleine puissance le groupe zay mandeha 24 dia manana chauffement izy izany dia aleo tahatahina amin'ny puissance ambany mafana mandeha tolotolo. Tourner après les gymnophones, ça fait un soin après les gymnophones, ça fait jusqu'à enfin à minuit, 23 heures, ça va pas dire. Donc ça veut dire que jusqu'à 5 heures du matin, après les gymnophones, ça. Donc ça fait un bout d'investissement, et là ça se passe les contrats dans les survies de 24 heures, et là c'est la maïs. Sinon, il faut que tu aies des modifications, tu peux aller à l'autre, pour aller au cinéma. Tena hoe lava regny ary mbola tsisy délestage tena hoe namaigno izao zany teto Antananarivo amin'ny toromariky mba hijery akaiky an'io satria matetika ianao nany amin'ny na eto Antananarivo nany amin'ny province dia livrenao ohatra hoe gasoil citerne roa citerne telo mba ahafahana mampiodina ny jiro mandritra ny adiny 4 na adiny 5 ohatra. Fa ndraindray mitadiny roa ihany le jiro no mandeha. Makatsy mihitsy zany amin'ny toromariky satria ato zao tsika dia andeha ao amina centrale ray lehibe izay tsy nampiasaina mihitsy hatramin'izay
satria 300 millions d'ariary mampiodina 10 000 ity isan'andro. Za zany eto amin'ny tourmarque satria turbine goavana be izy ty tsy maninona fa miafy mitondram-panjakana amin'izay investissement rehetra tokony atao fa mba hamezana fahafapo sy indrindra tsy hamono amin'ny asan'ireo izay miasa amin'ny zany filana jiro zany dia nanome tourmarque mba andefa ampiodina n'ity 1000 goavana be ty manomboka androany any zao dia zao ary mba tsy hisin'ny délestage lava reny intsony eto Madagascar indrindra moa zany fa eto Antananarivo dia andeha hijery an'ilay 1000 indray zany tsika zao ary rehefa avy eo tsika dia andeha ihany koa mbola hijery an'ireo toerana fandijonana ireo 1000 izay manodina ny ahafahana mamokatra herinaratra eto Antananarivo. Fa zao angamba antsika andeha hijery indray ity 1000 ity izay hoe Nour zany ny anaran'izy ity izay tena mandany be fa tsy maintsy mitondra vahaolana antsika ary ao anatin'ny fotoana foezaka ary mbola hiresaka aminareo eto hijery ny vahaolana ao anatin'ny lafitezaka izay ho ataontsika eto apelantsika. Tonga soa président eto amin'ny centrale Nour. On va tout faire pour installer rapidement. En douce, monsieur le président. Atony centrale Nour dia 36 mégawatts manana turbine anankiroa tsika tia tapina dia amavadika ny tapo 3 dia ato amin'ny salle de commande misy atsika ato misy andreo pupitre maromaro eto monitoring ato amin'ny sisiny ato ny monitoring ny site ray manontolo monitoring ny tapo 1 monitoring ny tapo 3 monitoring ny système de traitement de HFO et carburant dia ny surveillance moa mazava azy. Ity site ity zany tamin'ny 2015-2016 izay nga manomboka napetaka fa nanomboka mise en service 2017 ny premier démarrage andreo tamin'izany amin'izany 2018 izy zany misy mitokana teto dia opérationnel hatramin'izao. Capacité de production anay zany 36 mégawatts réel zany izy roa miala mandeha 2 fois 18 fa amintsika miteny zao 15 satria limité amin'ny misy incident zay zany amin'ny câble de puissance dia limité na lasa prix de 15 mégawatts zany. On est déjà dessus pour changer les câbles parce qu'il y avait eu un souci effectivement. C'est ce qui permettra d'optimiser la consommation. C'est peut-être pas ça qui explique. Tao anatin'izay volana tamin'ity taona ity niasa dia titakisatsy niasa kely isaky ny pointy zany zay isaky ny pointy na minute 6 à 90 Quels les chiffres précis un petit semaine par exemple 6 à 90 zany zay minute satria ny anisan'ny souci anay resaka le approvisionnement carburant zay zany anisany facteur bloquant anay matetiky tsy hodigana eo zany. Et par exemple, un petit stock gasoil, il n'y a pas qu'à me démarrer les tanks. Il y a 6 gasoil là-dessus, il y a des napéciennes à l'église. Donc, c'est qu'il y a. Et la centrale, c'est une centrale.
Ils ont le turbine, le tenant compte président, il dit turbine numéro 1, on va trouver turbine numéro 3. Anisan'ny avantage andreo turbine reo mahavita stabiliser ny réseau eto amin'ny area aloha zany en tout cas dia andreo zany reo mavita miazona andreo manao maintien andreo raha lasaka be fréquence ohatra reo tsy miala zany robustesse andreo machine ndreo zany mafy izy zany certes tenenina hoe mihinana gazoil dia ce sont des semi-remorques, ce sont pas des 4x4, ce sont des semi-remorques. Ny antony nahatongavana aty moa hoe mijery ny ahafahantsika zany manena ny délestage dia tsy maintsy mitady ny fomba rehetra tsika hoe inona avy ny fitaovana ampelantanana. Ny ampelantanana zany manana fivoriana atao manana groupe tsika any Aksaf izay 54 mégawatts fa 30 mégawatts nandeha teo aloha. Izao zany efa namboarina dia efa mandeha ny 54 mégawatts. Ohatra ihany koa ny Symbion izay 37 mégawatts fa teo amin'ny 20 mégawatts teo zany nandeha teo aloha satria nisy fahasombana ihany koa. Ity takty zany izay turbine goavana be izy ity fa ny olana izy ity dia mandany solika be. Araka ny teneniko teo dia mandany 300 millions d'ariary raha ampiasaina mandritra ny adiny 5 fotsiny isan'andro. 9 milliards d'ariary zany ao anatin'ny ray volana. Ny fanapa-kevitra ny raisina zany dia ampiasaintsika daholo ireo centrale rehetra aloha ary tsy maintsy manao bilan indray tsika miaraka monsieur le ministre foanana ahena farak'izay maximum fa foanana ny délestage ao amin'ny ora fisan'ny olona mandra-pahatonga any amin'ny ora fatorian'ny olona. Zay zavatra ray zay tsy maintsy zay zany ny tanjona apetratsika aloha foanatsika tsikelikely io fa zay ny tanjona tsy maintsy apetratsika ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany tsy afaka ny andro fotsiny tsika zany hoe andoro vola satria isaky ny segondra tsika dia tsy maintsy misy vola ampiny. Monsieur le ministre, firmons ny kilowattheure tsika 150 ariary ny prix de vente famarotatsika ny kilowattheure micro monsieur le ministre. Ny facturation ataontsika zany hoe famarotana anazy amin'ny vahoaka dia manomboka any amin'ny 150 ariary hatrany amin'ny 700 zany hoe en moyenne zany manodididina ny 450 ariary ny kilowattheure ho antsika mpanjifa. Kanefa masokarena ny kilowattheure amin'izao dia mbola mihoatra ny 300 ariary. Zay tokony tsara fantatry ny vahoaka malagasy zany fa en moyenne zany eo amin'ny reo tena hoe vahoaka majinika dia 150 ariary tsy dia mandany betsaka koa moa izy ireo ny kilowattheure. Zay le hoe tarif social satria ny président anareo mitsinjo ny majinika hoe atao faraky Zemmour ny jiro izay alohan'ireo vahoaka tena majinika fa reo sokajin'olona ambonimbony zany misy calcul eo amin'ny 750 ariary nalatsaka azy ny kilowattheure alohantsika. Nefa rehefa mampiasa an'itony groupe goavana be itony tsika zany dia tafiakatra 1300 ariary ny maskareny. Zany hoe isaky ny segondra, isaky ny minitra, isaky ny ora, isan'andro, isaky herinandro, isam-bolana vao mampirehitra ny interrupteur tsika dia tsy maintsy misy vola zany mameno an'izay. Izy mameno fitondram-panjakana 300 isan-jatontsika malagasy zany no mampiasa ny jiro ny jirama. Ny 700 isan-jato mbola tsy manana ny jiro ny jirama. Anao ny ezaka amin'ny fitondram-panjakana fa tiako fantatra reo ihany hoe zany ny olana misy ary ny zavatra tsy ho ataontsika zany akoatran'ny hoe fijerevana an'izay olana misy zay ao anatin'ny foiezaka dia tsy maintsy tsika metraka ry sorako amin'ny NEA, sorako amin'ny technician eto
tsy maintsy sika metraka farak'izay aingana le parc solaire 20 mégawatt apetatsika ao anatin'ny fotoana fohy tonga dia ho atontsika eo amin'ny herinandro zay zany no ataontsika monsieur le ministre ary ny vaovao tsara lehibe izay ho zaraiko ihany koa tao anatin'ny fivirina napetraka teo dia ametraka ny centrale lehibe indrindra tsy manofatsony ny JIRAMA zany fa centrale na 105 mégawatt mbola tsisy nanao an'izany teto 105 mégawatt tsy maintsy tafapetraka alohan'ny voalohan'ny volana Mai zay no défi niraisika niaraka tamin'ny ny société zay mametraka an'izany eto a Madagasikara ary atonika io dia izao tsy maintsy vitatsika io zany amin'ny lohan'ny voalohan'ny volana alohan'izay ary fa aleoko miteny hoe volana Mai fa tsy maintsy vitatsika alohan'izay tiako lazaina hoe ao anatin'ny olana tsy maintsy misy vahaolana raha misy ngamba ny teny ho atao androany dia ao anatin'izao irifiry-siaizina iainantsika zao dia mihitsy manantena fa hanao niezaka mpiasan'ny JIRAMA mpiara-manantoka rehetrarehetra mba hitondra an'ilay hazavana isaky ny tokantrano dia Andriamanitra ny hanazava ny saintsika tsirairay avy ny fotsika ny latonitsika fa mitondra vahaolana ny fitondram-panjakana ary ny tenako manokana dia tsy maintsy hiaro ny vahoaka malagasy hitondra ny vahaolana amin'ity olana délestage ty